ny firenena anankiray zany samy manana zay hoe nanokana anazy, manany maizy azy ny ao amin'ny assemblée ka tiako lazaina hoe amin'ny assemblée zany zay fahefanampanao lalàna zany io zany zay atao amin'ny assemblée nationale na zay député io koa zare agny amin'ny sénat zany fa mamolavola ny lalàna zany dia ny gouvernement zany ny lalàna zany aroso dia amin'ny assemblée anjaranay no hoe mandiniky hoe aiza ny mety zany tsy mety io moa zay nataonay zany dia io moa nisy hoe somary sy fisavoritana kely zay zany le izy rehefa avy eo dia io anjaran'ny gouvernement sy CENI indray zany hoe mamaritra ny daty fidianana rehefa ohatra hoe hitany fa tsy mifanaraka amin'ny tokony anaovana azy dia anjarany no mametraka an'izay tsy zay zany zay tsy afaka hoe manery tsy maintsy zao dia ny lalàna rehetrarehetra fidinay avy ato manana atao hoe décret d'application ny décret d'application ny hoe mamaripatra ny fampiarana azy zay zany le izy io zany na ohatra hoe laniny ato nefa tsy mivoaka ny décret d'application ohatra hoe mbola tsy dia mandeha araka ny tokony izy zay ka zany hoe ino moa natao izy lany vita efa nivoaka tamin'ny conseil de gouvernement tao amin'ny CENI io daty fidianana sy anjarany avy eo amin'ny intérimaire intsony zany anohitra candidat maro zany samy nametraka ny filatsanako fidiana samy nandoa les droits ka zay tsy dia ane loatra nefa na zay na tsy zay rehefa hitanjareo paratanteraka fa hoe tsy mety hoe anakorontana ny raharam-pirenena ohatra hoe yanaovany fifidiana amin'ny 7 novembre anjaran'izay fa tsy zay vatytrony zay zany le tiako resana zany fa na zay na tsy zay zany ny olona moa samy manana ny heviny ny mandat zany ny an'ny président de république dia ho vita amin'ny 25 janvier raha tsy diso za dikan'izay zany tokony hoe amin'io 25 janvier koa zany tokony hoe anaovana passation na famindram-pahefana amin'ny président de république vaovao iny moa sakana ohatra hoe tsy anatanterahana ny fifidiana zany za manokana zany raha ohatra hoe am'tena hoe masomba moka dia za tsy mahita hoe tsy anatanterahana ny fifidiana amin'ny 7 novembre ho avy zao fa il faut zany miankina amin'ny tsiraikiraiky indrindrandrindra voanjare candidat mahay mifehy ireo olona mpanohana azy anaja ny lalàna anaja ilay fitoniana mba tsy dirantsika amin'ny hoe crise vaovao ndraisa zay zany ny anahy manokana zany fa za manokana da hoe tsy hitako hoe tsy anatanterahana amin'io zay zany izy raha tsika miteny zao dia hoy zany hoe mety amintana rehefa hoe izy moa ny candidat toananao za zany mety manana ny heveriko tokony toanako fa ny zava-misy zany enina amby telopolo ny pilatsiko fidiana za raha lany tany amin'ny circonstance za da amin'ny indépendant tsy miankina zany am'izao zany mbola tsy dia tehiseho loatra za na dia teo aza ny fiarahako tamin'ny groupe parlementaire HVM miaraka tegna miaraka zany ary nanao zay tokony vitako fa io moa miala mitondra fisaina ilay fiarahana hatramin'izay zany afahanao mandiniky hoe aiza hoe zany tokony arahana ohatran'izay zany dia aleko zany amin'ity premier tour ty mangina tsy hoe tsy manana mahaizahizaza fa za candidat indépendant tamin'ny latsiko fidiana ary maro koa reo namako any amin'ny Sainte Marie zany na ohatra hoe amin'ny mpanohana ny HVM mpanohana ny ohatra hoe Mapara mpanohana ny candidat hafa mety hoe mbola hiaraka amiko amin'ny fanohana hoe filatsanako fidiana amin'ny député ke aleko zany mangina